laza fa bianco ndray faharoa milaza fa avy amin'ny présidence manamarina ny mahafosika azy ireto cachet reto ny hita tao anatin'le fiara zay nampitoviana tamin'ireo cachet amin'ireo document hita tao anaty tobila reo fa ireo le cachet nampiasaina zay ny ilazana fa fosika reo tiako tenenana an'izay le hoe rehefa manafika zareo misy foana zareo milaza fa bianco na présidence ahafahany mitsofoka ao anaty trano leola dia mamoaka basy dia manao ny fangalarana azy ataony eo amin'izay zareo izay zany ny zavatra faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Nouveaute gasy ny tenako androany isika dia andeha hiresadresaka ny mahakasika ny voka-pifidianana izay hivoaka rahampitso sabotsy 25 novambra izao etsy andanin'izay moa dia tsy manaiky ary tsy hanaiky io voka-pifidianana io ireo vondry candidat izay nanao fanambarana tamin'ity andro androany ity fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo antsika ity mba ahafahana mandravona andreny hevitra rehetrena anaovantsika vidéo manaraka eo azadino ihany koa ny milaiky ny vidéo antsika azadino toraka izay hatrany ny miabone amin'ny antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amsesy tonga Nouveaute gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrelisika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary araka ny efa tsipotry ampiantohana moa dia nanao fanambarana vondry candidat tamin'ity andro androany ity fa tsy hanaiky ny voka-pifidianana izay mivoaka eo satria milaza moa iretsy farany fa voka-pifidianana feno hosoka io ary maro ny zavatra tsy tomombana nandritran'izay fanisambato sy ny fifidianana izay natao izay ho izy reto hatrany osetrin'izay fanambarana izay nataon'izy ireo izay hatrany moa dia rehefa avy nivory niaraka tamin'ny vonan'ny panne FFKM izy ireo androany zoma 24 novambra dia no amafisiny izy reto tao anatin'ny fanambarana fa tsy manaiky izay voka-pifidianana natao anatin'ny hosoka sy tsy fanarahan-dalàna ary tsy nanaja ny lalam-panorenana iretsy farany satria manko araky ny nambarany vaovao ny Cool TV androany dia tsy mitovy ny vokatra izay avoaka ny CNI amin'ny tranokala sy ny vokatra sy ny avy amin'ireo PV avy any amin'ny faritra raha ny fitsirihana vonjy maika nataony solony tena ny candidat sy tena randrana solony haiko misy ireo vato hanalana ary misy ny vato ampitomboina hanomezana vahana ny candidat laharana fahatelo araky ny nambarany vaovao ny Cool TV hatrany mbola mahakasika ny raha ampifidianana hatrany moa dia nilaza moa ny vaovao ny Cool TV fa niharantsindry sy fandrahonana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena izay natao tamin'ny 16 novambra teo ireo mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny firaisam-bon'ny-pirenena safidy raha nitatra nataon'izy ireo androany manainga ireo tompona andraikitra isantsokajiny handray fepetra haingana manoloana izany ireto farany iantohana ny fiarovana sy ny filaminansainan ireo mpanaramaso ny fifidianana ny fotony miantso ny mpisehatra rehetra hanaja ny zo fototry ny mpanaramaso sy ny fifidianana amin'ny fanatanterahana ny asany koa ireto farany na dia eo aza moa izay rehetra izay efa tapaka ny daty ary efa tapaka ny décision ny CNI fa tsy maintsy rahampitso 25 novambra no hamoahana ny voka-pifidianana amin'ny fomba ofisialy manerana ny Madagasikara eto ampiandrasana ny zany voka-pifidianana zany ary isika malagasy rehetra amin'izao fotoana izao ka dia manasa isika rehetra mba ho tony ary hiandry an'izany valim-pifidianana zany ampilaminana tokoa ajany koatreo aloha ny mahakasika niny resaka voka-pifidianana iny fandao ara ho resahantsika vetivety ny mahakasika ny resaka izay miely atsiroa mombamomba ny filohan'ny teny miram-pirenena razana maso Christine izay nisy nanao filazana moa izany hoe nisy niditra tao an-tranony tamin'ny omaly alina izany hoe nisy olona kagole niditra tao an-tranony tamin'ny omaly alina araky ny nambarany fanirisoa Erinève izay mbola tsy fantatra mazava tsara moa ny tena fisiny izay fa osetrin'izay hatrany dia nanao fanambarana ireo izay fikambanany Grand Sud izay miara dia amin'ny ty filohan'ny teny miram-pirenena ity fa tsy maintsy hametraka andrimaso izay hanaramaso amin'ny fiarovana any Christine Razanamaso izay oloben'izy ireo hatrany moa ireto farany satria manahy mafy izy ireo sao dia misy tokoa izay zavatra izay ka sao dia hanenenana mba tsy isin'izay olana izay dia aleon'izy ireo misoroka toy izay mitsabo osetrin'ny savorovory hatrany dia nanapa-kevitra ny tsy hamarana ny taom-pianarana ny CSS sampanana fianaran-tsoa satria mbola tsy feno ny fepetra melohin'izy ireo ny fanapahana ny karama sy fandrahonana atao amin'ny reto mipitarika ny syndicat eto Antananarivo takiny CSS araky izany ny hamoahana ny lalàna feny fizakantena ny université sy ny hampiarana izay lalàna izay osetrin'izay hatrany moa dia hita tazana tao anaty Facebook fa voasambotra ny filoha izay mipitarika ny CSS Antananarivo professeur Sam Grégoire sy ny mpitarika randrona syndikaly Barson Rakotomanga raha ny vaovao azo izay navoaka ny radio Mangarahara hatrany araky izany moa dia efa navotsitra ireo izay voasambotra tamin'ny omaly ireo mpitarika izany CSS izany fa eo ambanin'ny fanarahamasin'ny fitsarana hatrany moa ireto farany mandrapaha hitsaharany izao savorovory sy ny tolona izay ataon'ny CSS izao ajany koatreo aloha ny mahakasika ny vidéo antsika amin'ity tapany indray mitoraka ity tomboky lasy tomboky vavy manasanareo hatrany hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona andreny hevitra rehetra iny hanaovantsika vidéo manaraka eo manasanareo ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasanareo antanandroa iabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany ansesy izy Nouveaute gasy tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka dia marary soa
anaty fô ragno mbola hely ziskatsika ziobe mitiavako anao tsy mio vomaika me mitô zazany anao tsiny falovy aminao zao tsia fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty foko maleva atolotro anao kasamiagnatsy izaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kazatao adala zaho tsy agne Azamiagnatsy gne anao tiako